Antao indray ho any amin'ny commune ambanivohitra Antanandava. Avy eto Andrika, eo anelanelan'ny Marozero sy Moramanga no misy an'io Andrika io no mivily mianatsimo. Ka vao miala eto de mahatazana be aty tanimbary be aty sady tazan'ny ery ananonaniny ery ny lalam-pirenena faharoa de hiakatra amin'ity tendrombohitra ity isika anombohana ny fandehanana amin'ny moto mandeha makany. Adiny roa eo no andehanana amin'ny moto avy eo Andrika mandeha makany Antanandava. Lalana eo amin'ny 40 kilometatra eo io lalana io. Amin'ny ankapobeny rehefa maina ohatr'izao ny andro de tsy de misy zavatra ahina loatra iny lalana iny. Raha araka ny fitantaran'le mpitondra moto eto zao ny Anosy Be Ifody, misy toerana fitrandrahana volamena voavaky vao ray volana zay. Raha maina hoy aho lalana de tsisy atahorana fa rehefa avy orana de fotaka mandrevo ka tsy misy afa-tsy ny tracteur, ny camion ary ny kubota. Ankoatra ny bisikileta moa zany ny fitaovam-pitaterana mandeha makany. Misy ihany koa ny barrière ristourne. Io zao barrière an'iny ristourne reto satria toerana be vokatra iny toerana iny. Ohatra ny toerana rehetrarehetra eto Madagasikara moa zany. Vodirina no anaran'ity commune ity. Ary ity zao ohatra misy tetezana vao vita hazo izy ity, vao avy namboarina satria nisy camion nivadika tato tamin'ny ray volana lasa izay. Mba ilazana amintsika hoe manahoana sy manahoana ny fandehan'ny fijalian'ny olona amin'ny toerana ohatran'itony. Camion manangona vary, manangona vokatra maro samihafa ankoatran'ny hazo, satria ny hazo de tena anisan'ny harena be amin'ny faritra iny. Na io vatakazo, na io charbon. Ty lalana ty zao ohatra de aseho manokana satria tetony no nivadika ny camion nitondra ny sonoan'ny anisety. Anisety pire zany, ho an'izay tsy mahay azy anontany io ny olona. Tokiny zao atosiny anisety zao nongana tato. Eto no antsoina hoe Antsapananefatra Vohitsara. Vohitsara na Antsapananefatra. Eto ny tanan-dehibe, azo lazaina hoe tanàna lehibe indrindra amin'iny faritra iny. Betsaka artista mpanao fampisehoana. Alao sary an-tsaina anie ny fandehan'itony lalana itony amin'ny fotoanany avy orany. Eto kosa ny antsapanan'ny Maromby, toerana fivarotana toaka gasy. Mba ilazako aminareo fa toaka gasy no tena anisany hoe harena ny olona amin'ity commune ambanivohitra Antanandava ity. Ohatr'izao ny fomba hijerenany hoe manahoana ny toaka gasy rehefa mahery. Io le hoe mandroatra, io le hoe mamakana. De somary kapokapohina amin'ny hazo kely izy mba ahitana an'izay heriny zay. Tsy mitovy amin'ny any faritra hafa ndray zay akotrakotrana ny bidon jaune fa ny azy kapokapohina ohatr'izao de ohatra misy roatra ohatran'iny. Ndao mba hanandrany e. Zay be loatra zany. Fa tsy laniko iny heran'ny sarony iny naveriko. Ay tsy ariana l'izy fa averinao ana. Ay raha ty. Eo amin'ny 3 ariary eo ny litatra. Eo ia. De tazantsika am'izay fa ankoatran'ny tanimbary de eny ny tanipary. Ohatra misy fanakaikaizan'ny vary sy ny fary. Reto tazantsika reto ny mpitanika toaka. Fa feno an'io any amin'ny faritra iny. Tsy ela de higadona amin'ity antsoina hoe Antanandava isika, fa de mbola mahavalalana trano mahita ny tanimbary mifanila amin'ny tanipary amin'ny faritra iny. Amin'ny manaraka nareo hoentiko hitety ny tanànan'ny Antanandava, tanàna kelikely fa tsy ho tanàna ngeza be akory, sy ny fomba fiainan'ny olona ao anatiny ao zay hitako tao anatin'ny 4 ora nijanonako tany.